Fa ny sabotsy lasa teo kosa noho ny fiamparaba tratran'ny taona ny mpiasa eo nivon'ny banky BO a Madagasikara fotoana izay nafana ihany koa nanao jeritodika ny taona 2024 ary nibanjina ireo fanatsarana hoentina ho amin'ity taona 2024 ity. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena ny banky raha ny voalazan'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Lantoniaina Rasoluelson. Tsara ny vokatra raha ny taona 2024 no jerena ho an'ny banky BO a Madagasikara raha nambaran'ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ity banky ity ny sabotsy teo nandritry ny lanonana fiarabana tratran'ny taona izay no tanterana teny amin'ny Krypton Ambohimalaza. Ny jeritodika mikasika amin'ny BO dia azo mafisina fa ao anatin'ny vinavina izay efa natomboka efa 3 taona lasa izay ny fahatsaran'ny vokatra. Nandritran'izay 3 taona izay mantsy dia tsy nitsahatra ny BO nanao investissement na eo amin'ny lafiny réseau zany na eo amin'ny lafiny fampidirana piasa zany na eo amin'ny lafiny matériel samihafa zany. Zandretrany dia mitondra tamin'ny taona 2024 vokatra izay azo heverina fa mahafa-po satria mihoatra noho ny tany taona 2024 io vokatra io ary atenaina fa mbola hiamafy hatrany mandritra ny taona ho avy. Ny zavatra azo lazaina angamba mikasika izay dia anisan'ny piasa zao tsika dia efa mihoatra ny arivo manapitadina ny 100 arivo amin'izao fotoana izao raha anisan'ny ratsamangaiky agence tsika dia efa any amin'ny 20 ary mihoatra kely ary raha ohatra ka miandry kely nareo afaka 2 na 3 herinandro ary eo amin'ny lafiny vokatra dia efa mananontanyna ny 30 milliards zany no eritreritra mety ho azo amin'ny taona iny. Ny tale général vaovaon'ny BO Andriamatoa Abdallah Ikshed dia nanantitrantitra fa banky ho an'ny rehetra, olon-tsotra, orinasa, mpiasam-panjakana ary sehatra tsy miankina ny BO a Madagasikara. Nambarany fa banque citoyenne ihany koa ity banky ity raha tsy laza afa-tsy amin'ny resaka bon de trésor izay nahatratra hatrany amin'ny 450 miliara ariary izay ahafahan'ny fanjakana manatanteraka foto-drafitr'asa samihafa. Nandritry ny lanonana izay notanterana ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fizarana mari-boninahitra sy sertifika samihafa ho an'ny mpiasa. Anisan'ireo nahazo fankasitrahana manokana Andriamatoa Robeline Belson mpiasan'ny BO a Madagasikara efa misotro ronono izay feno 10 taona tamin'ny herintaona. Dia tao anatin'ny fanadihadiana iny indray ara no nanakatona ny fampalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy fa ny tenako ary mirary alina finaritra ho antsika rehetra indray miaraka amin'ny lavitra Ima TV.